miavaka mitsangana amin'ny fiangonana tompoka. afaka mipetraka ny fiangonana. Mankalaza an Jehova fahasalehibeny nataony ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isika dia raideran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo izay voatonga. Miara-mitsangatsika.
Andriamanitra mampanjaka izany fahaizana amin'ny tsara. Mionitra izany tanjona izany raha hoentina miarajany ireo vahoakanao ka fanambihina sy ny rary no an'ny vahoakany no vokariny marina sy lelo mahatra amin'ny vahoaka amimotra engany ka ity mpanjaka ity raha mbola arazava izany volana aoka izy no tahaka mierika amin'ny fahafiamany vilona tahaka ny olomavelona ranotantany amin'ny androny any no ny rariny sy ny fiadana eny fahana ny mpanjaka angarahany an'io sasany mahatra ka hovonjeny ny ain'izy ireo sonany amin'ny kehitriny sarapi lasa ny mpanjakany izay ahitondra trano amban'ny masoandro izy no fitahina ireo foko ny tany ka ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra sara naneny tompo Andriamanitra ny Israely ilay ihany no mahaka sara namandrakizay aneny anarany malaza ary aoka amin'ny tany ny tontolo ikany voninahiny. Amen, amen.
Misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mamonjy anay izahay. Misaotra indrindra Tompo ny amin'ny famindramponao aminay ka mbola nanomezanao tombon'andro fiainana. Ka dia tafahoana eto indray izahay izao ankehitriny hidera sy karazany anao masina. Misaotra indrindra Tompo hanao ny fahasoavanao dia nomenao izao fotoan'izao izahay izay natokana ho andro hitondrana mivavaka ny antompom-pihira mafy eto amin'ny fiangonanao. Misaotra indrindra izahay fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ka manome anay manampona ny zavatra rehetra ary dia ataonao miara-miasa ahasoanay hatrany izany. Mangataka indrindra Tompo ny fanatrianao feno izao fotoan'izao izahay. Foneo ny fanahinao masina izahay tsirairay avy mba ho vonoka nomponao hatrany ary tario amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany izahay rehetra. Mba ireo namanay koa sy ny havanay izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny fahita lavitra dia tsy ho diso anjara amin'izany fitahinao izany. Ary ny voninaitrao irereneno ao ka mirapiratra eto Tompo. Ireo izay tsy afaka ny Tompo miaraka aminay eto noho ny antony manokana dia ianao no hamangy azy rehetra tsirairay avy any amin'izay misy azy any. Ary dia misaotra anao izay Tompo malala ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay ny vavaka. Enoy amin'ny fanajana sy amin'ny fieritreretana lala izao ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, aroa izy taminy, mandehana eny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana, koa andeha hiara-hanondrika mangina ny lohantsika ary anaraka ampontsika izao tonom-bavaka izao, hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao indrindra izay ry Andriamanitra rainay mpamorona sy mpanavitra anay eo. Misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mpamindra fo sy be faharipo izay. Misaotra indrindra Tompo fa tsy navelanao diso anjara indray izay tamin'ity androany ity ka dia afaka nandre ny teninao izay manambara ny sitraponao. Ny teninao izay maniraka anay handeha eny amin'izao tontolo izao hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ianao Jesosy izay efa nanambara taminay koa fa tsy maintsy ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakanay ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Satria dia tsy misy fona ho verina dia iray akory azan'ny olombelona rehetra, fa samy tianao ahazo ny famonjena avokoa, izay efa nanoloranao ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana mba hananan'izay rehetra mino anao fiainana mandrakizay. Ankehitriny Tompo, dia matsiaro menatra sy mangaeo anatrehanao izay, satria dia tsy mandeha manatanteraka akory izany asa andranao anay izany izahay. Malaina, menatra, matahotra ny mitoro ny filazantsara-nao amin'ny olombelona rehetra izahay. Ary na dia amin'ireo olona izay manodidina anay fotsiny ihany aza. Ary dia adinonay tanteraka Jesosy ny tokony omenao anay, fa tsy mandeha irery izahay, manao izany asa andranao anay izany. Fa ianao ny momba anay mandraka hariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mifona aminao izay ankehitriny Tompo, ny amin'izany tsy fahatokiana ianao izany. Mifona aminao izay Tompo, no ny tahotra sy ahary tebiteby ao anatinay ao, dia ny handeka hitory ianao Jesosy Kristy ao amin'izao firenena izay ametrahanao anay izao. Mifona aminao izay Tompo, ny amin'ny fahamenaranay ka tsy samy toro ny fahatsaranao, tsy samy maneho ny fahalebiazanao, ary indrindra tsy samy manambara ny fitiavanao Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra. Koa ankehitriny Tompo, mangataka indrindra izahay
mamelany elokay diovy izay ho afa-pahotana ary avao izay ao anatinay ny fanahinay mba ho vonina sahamitanyiraka mpanaovinao anay ka hijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa ary dia andeha tsy ampysalasalana hitoro ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra satria dia izany indrindra tompo no sitraka ho tanterahanay amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy tompo tena tianay no anaovanay izany vavaka izany amen. Koa satria ny tompo andriamantsika riavana dia tompo be famindrapo sady maharo-po koa raiso amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana izao ny famelan-keloka omen'ny tompo atsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo anao. I Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataony ota monjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina, mideran'ny tompo. Amen. Amen.
voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana. Zao sika dia tonga eo amin'ny fotoanan'ireo zanatsika sekoly Lahady. Manasa azy ireo anatanteraka ny anjara. Mahafinaritra tokoa izany a. Mahatsiaro ny mahay amin''ireo. Misaotra an'ireo zanatsika ka alohan'ny hirsotsika amin'ny vavaka sy ny vaky teny dia ho ataontsika ny hira voalahatra ny andininy voalohany. Mialoha izany ary alohan'ny hamakina ny filazantsara kosa dia ataontsika ny andininy faharoa. Mbola iarahivavaka isika.
Mbola feno fisaorana anao izahay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, nanomezanao tombonandro anay indray tamin'ity anio ity, ahafahanay midera sy mankalaza anao. Misaotra anao izahay satria tsy ny olona rehetra no mahazo izany famindram-po sy fahasoavana izany. Ankehitriny izahay tompo dia hamaky sy andre ary heno ny hafatra avy aminao, ko mangataka amin'ny fananao masina, hirotsaka aminay tsirairay avy, hanokatra amin'ny masom-panahinay, ahafahanay mandray ny teninao ho fiainanay, ary eo ka ny fiainanay dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatahanay izany mivavaka izany. Amen. Iaraka maki ny tenin'ny soratra masina isika tompo. Izany dia hitanareo ao amin'ny Isaia toko 112 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Isaia toko 112 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Izany dia raha mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary solofo mitsimoka eo amin'ny fodotry Jese, arisy mitrebona avy amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehovah, ary hoanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an Jehovah, ka tsy hitsara araky ny hitany masony izy, na hampiaiky araky ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary homeny rary ny mpandefitra amin'ny tany, hamelony tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no amonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy mahatoky no fehin'ny kibony, ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely ny fa iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy, ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihinana mololo tahaka ny omby, ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono aninjotra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitra masina izy, fa ny tany no hoeniky ny fahalalana ny Jehovah, tahaka ny anaronan'ny rano ny fanambaniny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia izy no hotadiavin'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Amen. Dia mbola hotozantsika ny famakiana ny teny amin'ny soratra masina izay voasoratra boky epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina, toko 10 atomboka amin'ny andininy 4 ka hatsahatra amin'ny andininy 9. Épître de Paul selon Romains, chapitre 15, du verset 4 à 9. Dia rehefa hita dia hovakintsika mianarany tompo. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny finoana ny ampiray hevitra anareo araka ilay Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no arahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika.
koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora ny fahamarin'Andriamanitra hatoa ny teny fikasana tamin'ny razana, mba ankalazan'ny jentilisanaandriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe izany no iterako anao any amin'ny jentilisy sy ankalazako ny anaranao. Amen. Dia mbola hotoisantsika izany teny izany eo amin'ny Matthieu 7, amin'ny filazantsara ny Matthieu 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Azafady, miala tsiny. Dia mbola tohizatsika izany teny izany dia ho hitantsika eo amin'ny Matthieu 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Matthieu 3 1 à 12. Dia hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa tory tany anefitra Jodiana nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboara ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Ary ny fitafiana izany Jaona izany dia lamba volondrameva ary fehikibototra no tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehefa mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jodia dia nivoaka nakany amin'ny Jaona. Ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordany ireny rehefa niaiky ny fahotana. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisa izy dia hoy izy taminy, ry taranaky ny mena rana, iza no nanoro-hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Ko mamoaza vomendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anakapo hoe manany any Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany azy aho. Iny izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikorokoroany, ary izy anadio tsara ny eo amin'ny mpamolony ka anangona ny variny ho any an-tsokotra, fa ny akofa sy ny mololo hodorana amin'ny afo tsy mety maty. Fotahina ny teny voavaky. Amen. Alohan'ny
Tsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra izay mahafaly antsika ny mandray azy androany hitondra ny afatra dia hiara-tsangantsika hanao ny hira voalahatra. Dia mbola iara hivavaka sika Tompo. Tompo, misaotra anao zahay fa mbola afaka mivory eto indray, miaraka mankalaza, midera ary manome voninahitra ny anaranao masina. Ankehitriny Tompo dia hotoriana ny teny. Ianao Jesosy no tompon'ny teny ary ianao hanokatra ny fo amam-panahinay tsirairay avy mba hahafahanay mandray izay afatra ampitainao aminay. Koa mitenena Tompo fa mihaino anao izay mpanomponao. Ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miaraba antsika tsirairay avy indray ry havana nahazo ity alahady faharoa ao amin'ny taom-piangonana ny advento ity. Efa niantomboka tamin'ny lahady heriny teo ny alahady voalohany amin'izany advento izany, dia miditra ao ankatoko ny afovoany izany isika satria misy alahady efatra ny advento mialoha ny fankalazantsika ny Noely dia ny Krismasy izay fiavian'ilay Jesosy Tompo Immanuela teraka ao am-potsika tsirairay avy. Inona moa no zavatra azo ambara amin'izany advento izany? Hitantsika tamin'ny toriteny tamin'ny alahady lasa teo, tao anatin'izany advento voalohany izany dia efa ao anatin'ny mampiambina antsika sahady ny tenin'Andriamanitra satria tsy maintsy ho avy hiverina ny Tompo. Ary tamin'izany toriteny tamin'ny alahady teo izany dia manambara amintsika fa ho avy amin'ny fiverenany io Tompo io, tsy misy mahafantatra ny fotoana hiverenany na izy tenany azy. Fa nefa dia nambara tamin'ny teny tamin'ny renintsika tamin'ny toriteny tamin'ny advento voalohany fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Andriamanitra niantso an'i Noa manokana hanao samby fiara satria tena tao anatin'ny faharatsiana tanteraka ny fon'ny olombelona. Tsy misy zavatra mba nankasitrahan'Andriamanitra tamin'ny zavatra nataon'ireo olona izay nohariany tanany. Nanenina izy noho ny fahotan'ny olona noho ny faharatsiana. Dia nifidy manokana ny Noa sy ny fianakaviany manontolo izy tamin'ny alalan'ny ny arovany azy tao anatin'ny samby fiara satria nanao ny nandefa ny ranon'orana ny atao hoe déluge moa izany izy namotika ny zavatra rehetra teto amin'ny tany, napiditra ny biby sy ny zava-mananaina zany tsiroaroa tao anatin'io samby fiara io. Inona no zavatra azo ambara amin'izany? Fantatsika tsara zany tantara zany fa na Noa aza tsy nahafantatra ny andro fa dia nampitandreman'Andriamanitra izy, nampiomanin'Andriamanitra izy amboaro ny samby fiara fa ho avy ny fandringanana.
tahak'izay kory havana ny miandry atsika no hazavain'ity tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika eto ity anio ny ato amin'ity Matio 7:1-12 ity dia mampibebaka atsika ao anatin'izany taom-piandrasana izany ny tompo. Eto fantatsika tsara ny tantaran'izany Jaona mpanao batisa izany. Anisany précurseur du Christ izy. Reo nivakina teo ny Isaia tany amin'ny testamenta taloha dia ny mpaminany Isaia zany nanao an'ity teny profesia ity izy fa hisy solofo mitsomoka eo apototry ny Jese izay solofony David. Efa voambarany Isaia tamin'izany fotoan'androny izany ny havana fa ho avy ity Mesia ity. Ary ny fahatanterahany teny fampanantenana izany dia eto amin'ity perikopa izay mifanandrify torintsika anio ity izany. Ato amin'ity Matio 7 ity, Jaona mpanao batisa izay mialoha lalana an'io Kristy io izy. Aiza izy no mitory teny? Any amin'ny tany efitra ity Jaona mpanao batisa ity no mitory teny. Zavatra mahavariana zany tiavana zany tany efitra zany raha dinihantsika tsara foana ny any, tsy misy ninny vida. Raha azotsika bangoina amin'ny teny tokana, tsy misy zavatra manintona atsika any, tsy zavatra tsara any amin'izany dezera izany. Eto anefa dia any amin'izany tany efitra izany ity Jaona mpanao batisa ity no manomboka manao ny asa fitoriany. Mitory izy. Inona ny zavatra tenenin'ity Jaona mpanao batisa ity vao manomboka mitory teny izy dia mibebahy ianareo izy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tonga dia hafatra anisany mahery vaika zany, hafatra mampibebaka zany ny havana. Nahoana ny tonga dia teny fampibebahana no entin'ity Jaona mpanao batisa ity. Voalaza tany amin'ny voalazan'ny mpaminany Isaia, any amin'ny bokin'ny Isaia dia manomana koa ity Isaia ity tamin'izany fotoan'andro zany, amboarany lalan'i Jehova ho izy, izay mikotontaona tsy maintsy atao marina ny lalan'izany Mesia izany. Nahoana? Satria noho ilay caractère royal ananan'izany Kristy mpamonjy izany dia iny rehefa misy mpanjaka ho avy dia tsy maintsy misy fanamboarana tahaka ny amin'izao fotoana izao ry havana. Raha misy président de la république anankiray hamangy tanàna iray na toerana anankiray dia tsy tonga fotsiny izao izy tsy mampilaza tonga dia ho avy dia tonga eo izy, fa tsy maintsy misy protocole homanina mialohan'ny fahatongavan'izany olo-manakaja izany. Inona no antony? Satria manakaja loatra, manana toeram-boninahitra zany olona izany tahaka izany ity Mesia ity Kristy ity. Manana ny voninahiny izy ilay Andriamanitra tenany, tonga manetry tena, tonga teraka ny an-tranon'omby ry havan'ity Kristy ity. Inona ny antony zany? Ampifandraisitsika tsara eo manaraka eo ny mahatonga an'izany Jaona mpanao batisa mitory any amin'ny tany efitra izany. Jesosy Kristy tonga teraka ao an-tranon'omby, tsy mba tahaka an'ireo mpanjaka n'izao tontolo izao, tsy tahaka an'ireo président de la république, ireo célébrité maro samihafa any amin'ny tsy maintsy étoilé, tena izay farany étoile ambony indrindra no ivantanany. Eto ity Kristy ity Mesia ity dia ao an-tranon'omby izy tompoko ny tonga, ao izy no teraka. Misy antony zany zavatra izany ary afaka andinihantsika tena tsara zany ao anatin'izao fotoanany advento, fotoana fiambenana izao. Dia manohy eto i Jaona mpanao batisa, manambary zany hoe iza moa ity averintsika vakitsika 7 fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboariny lalan'i Jehova
ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia 7 no misy an'izany. Amboaro ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Inona no anton'izany? Satria inona io tany efitra lazaina eto io dia tsy inona io fa ny fotsika tsirairay izao io tany efitra io. Io fotsika maloto, tahaka n'ilay tranon'omby nahaterahan'i Kristy. Nahoana ny maloto ny fotsika? Satria mpanota isika. Fahotana no iainantsika isan'andro. Ary zany no lazaina eto. Mbola manana tombony sika ry havana satria dia mbola mampandiny tenantsika izao teny izao. Manao ahoana ry ny toe-poko, ny toe-ponao, ny toe-potsika handraisantsika n'izany mpanjaka izany, zany Kristy mpanjaka izany. Ao am-potsika izy no tonga, ao ny tiany honenanao, ao ny tiany hanjakanao. Nefa dia iny tsy maintsy amboarina ny lalan-kalehan'io Kristy io, tsy maintsy amboarina ny fotsika ry havana, tsy maintsy manadio ny fotsika isika. Izay toetra tsy mendrika, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ananantsika, fo miefitrefitra, fo tsy afaka mamela heloka izany, tsy afaka honina ao anatin'izany fo zany ity Kristy mpanjaka ity. Fo manao ahoana ry havana no homanintsika, hatolotritsika an'io Jesosy io, tsy maintsy hiverina izy. Eto ny zavatra nylazain'ny mpaminany Isaia dia efa tanteraka, efa tonga teto atany Kristy Jesosy, teraka tao an-tranon'omby, efa vitany, efa le salut est accompli. Tamin'ny alalany nahatongavan'io Jesosy io tonga nofo teto atany. Fa zao nefa tsy hoe zay dia vita. Ty teniny lazainy Jaona mpanao Batisty eto dia mbola marina amintsika amin'izao fotoana izao, mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia maro ny olona miankany ry havana mikasika an'ity teny ity hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Misy ny milaza fa efa tamin'ny andron'ny Isaia zany efa nilazaina akaiky io fanjakan'ny lanitra io. Aiza koa izay fanjakan'ny lanitra io tsy tonga, za tsy hanaraka an'izany teny zany. Nefa dia iny mbola milaza amintsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hiverina io tompo io. Ary izy rehefa hiverina, inona ny zavatra ataony? Tahaka an'ity teny izay nataony Jaona mpanao Batisa tamin'ny reto fariseo izay tonga. Mba curieux zany ny fariseo satria ny olana ny fariseo dia lay clientélisme zany, lasa ny Jaona mpanao Batisa nanaraka ny Jaona mpanao Batisa daholo ny olona izay tokony hanaraka atsika, hankatony zavatra ataontsika eto. Dia inona ny zava-misy? Mba lasa kory zareo, mba lasa izy nandeha tany amin'ilay tany efitra mba nijery, inona ny zavatra. Inona nefa ny zavatra nahazo an'ireto fariseo reto? Mafy dia mafy ny teny nomen'ny Jaona mpanao Batisa. Jugement no zavatra nahazo ireto, fitsarana. Ritaranaky ny menarana ho izy. Iza ny nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Dia inona ny zavatra teneniny manaraka eo amin'ny 9 koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo. Fa miverina fanondroany zany ity teny fibebahana ity. Jaona milaza amin'ny olona be sy ny maro, mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Eto ny faharoa miverina amin'reto, misadrese amin'reto fariseo ireto. Maro ny manana an'izany toetra fariseo zany amintsika. Zany mbola anisan'ny fo tiany Jesosy hamboariny zany. Tsy afaka monina ao anatin'izany fo fariseo zany io Jesosy Kristy io. Tsy afaka. Raha ho avy izy eny amin'ny rahony lanitra, havahiny, hanavaka izy, iza no azy, iza no manana an'ilay fo miendrika an'izany fo mibebaka izany. Iza no manaraka ny sitrapony, iza no manome voninahitra azy amin'ny zavatra ataony, amin'ny fiainany, amin'ny fomba fisainany, amin'ny lafiny manontolo. Ho avahiny izany. Ary eto dia efa
inona mitohy eto ihany tena ty perikopa antsika androany ty tena perikopa complet tena mahavariana ry havana ny fandaminan'Andriamanitra ny perikopa antsika amin'ity FPMA ity fa tena misy zavatra mifanohy ary mifanojo mifanampy ary misy hafatra tena mafonja ampitain'ity teny izay entiny Jaona mpanao batisa ity rehefa avy nilaza ny fitsarana izay hahazo ireto fariseo reto Jaona mpanao batisa dia inona ny zavatra ataony mampitandrina izy mampitandrina ny andininy 10 ny ahitantsika an'izany ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo mazava ny sor ny zavatra miandry izay tsy mamoa voatsara izay mbola tehanana hilona amin'izany toetra fo fariseo izany ho kapaina ho atsipy any anaty afo izay mbola tsy tehanamboatra ny lalan'i Jehova izay mbola tsy tehanamboatra ny fony hanadio ny fony tsy hiainao anatin'izany fiainana misy fibebahana izany mazava ny miandry azy eto ho kapaina hatsipy any anaty afo dia voalaza teo hitantsika teo fa ity filazantsara ny Matthieu ity zany dia maneho ny fahatanteраhan'ilay teny fikasana izay nampitondrain'ny mpaminany Isaia ny amin'ny fihavian'io Mesia io dia araka ny efa voalaza antsika teo efa tonga tamin'ny mahanofo azy izy nefa dia mbola hiverina indray izy hanatanteraka nyity fitsarana faran'ity izy any amin'ny psaume voilà any amin'ny salamy toko 70 andininy 7 dia milaza izy sy any amin'ny deuxième épître de Pierre Petera faharoa andininy toko 7 andininy 9 dia milaza izy hoe ny indray andro amin'Andriamanitra hoy izy dia toy ny arivo taona zany hoe eto zany dia misy ho an'ireo olona izay manjeny ny andro lava izay miakanikany milaza azy efa ela efa zany foana no nitoriana mibebahy ianareo fefakaiky fanjany tsy mbola tonga akory toriteny tamin'ny lahady heriny teo iny rehefa ho avy ny andro ny tompo izy dia iny misy anakiroa ho izy any atsaha eo miaraka nyray ho raisina ny ray ho avela misy olona miaramandry ny ray ho raisina nampivady io aza misy ray ho raisina ray havela raha tsy manana an'izany fo mifanaraka takiny ny sitrapon'Andriamanitra izany raha tsy manana an'izany fo torotoro izany fo mibebaka inona moa ry havana ny atao hoe fibebahana raha alaina tsotra fotsiny izany eo na définition simple any amin'ny Larousse se repentir. On peut définir le mot se repentir d'un regret douloureux de ses péchés avec le désir de les réparer et de ne plus y retomber. 3 choses. D'abord, on regrette. On regrette parce qu'on n'a pas réussi à accomplir la volonté de Dieu. Mais en regrettant, on doit réparer ces erreurs-là. Il faut réparer. Misy réparation tsy maintsy atao ao, misy fanamboarana tsy maintsy atao. Izany no lazainy ity teny eto amin'ity Matthieu ity, amboariny lalan'i Jehova. Amboariny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Afaka raisitsika sary an-tsaina eto jereo tsara ny Jesosy andeha hiakatra any a Jerosalema amin'ny maha-Kristy mpamonjy azy izy tsy mba nandeha hoe amin'ny mahampanjaka azy tsy soavaly no nitangenany inona ny zavatra nitangenany ity mpanjaka ity naka izy
zanaborika malemy ino no nitangenany niakatra ho any amin'ny Jerosalema. Zareo ny zany caractère ataontsika tena hoe humble zany, tena fanetretena lalina no zavatra toetra nanany zany Andriamanitra zany. Zany no ampianariny atsika, mila manana an'izany toetra manetry tena izany isika. Mila manana an'izany tena fo madio. Inona ny zavatra lazainy any amin'ny tanareo ty andin'ny faharoa tapany faharoa ato amin'ity bokin'ny mpaminany Isaia vakitsika teo anatin'ny perikopa hoe any amin'ny andin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo io fitiniko fotsiny milaza izy hoe ny amboadia afaka hiara hitoetra amin'inona ozy izy zanak'ondry, ny omby vavy sy ny bera hiara-komana iny. Misy tanareo zany hoe ao anatin'izany fanetretena goavana zany iny afaka mifanaraka, afaka mifanampy, afaka miara-monina na karazan'olona. Hitanareo na dia tsy mitovy fiaviana, tsy mitovy firazanana aza dia afaka miara-monina noho ny amin'ny Jesosy, noho ny fitiavan'Andriamanitra. Zany fitiavan'Andriamanitra zany miteraka fifandraisana, misy fifankatiavana izay hitantsika ao amin'ny epistiliny Romanina ny vakitsika teo. Inona ny zavatra takiny? Mila miray hevitra ianareo ho izy araka ny amin'ny Kristy Jesosy. Mbola tohizany hosaina iray hiany sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra. Tanareo amin'izany misy fiadanana tompoko izany miaraka amin'ny Jesosy izany. Raha mila mandiny tenintsika raha tsy manana fiadanam-po ao anatintsika isika, nefa tsika mivavaka isan'andro, mandeha aty am-piangonana isan'andro, dia amboariny lalan'i Jehova, amboariny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Mila manadio fo isika. Raha manana olana isika manodidina antsika ao amin'ny ivon'ny tokantranontsika, ao anivon'ny mpivady indrindra zany miainga ao anatin'ny tokantrano. Io ilay Jerosalema io tsy maintsy kolokoloina. Fa tsy hoe mazoto be tsika mandeha aty am-piangonana koa isan-kalahady manao ny asan'Andriamanitra zany, nefa ao atokantrano ao ady lava, ady saritaka no amin'ny tokantrano. Tsy afaka monina ao amin'izany tokantrano izany ty mpanjaka ity. Tsy afaka monina ao amin'izany tokantrano misy ady lava izany ity Jesosy mpamonjy atsika ity. Tsy maintsy amboaritsika izay toerana hipetrahany, hiaviany, hanjakany. Zany noho n'ilay fahamasinana ananan'ity Jesosy Kristy mpamonjy ity. Tanareo le tsy afaka akory izy hanaiko hoe iny zany zao Jesosy za zany ty toetra ratsiko anankiray ty tena tsy ho afaka amin'ity fa zao nefa miaraka ihany tsika Jesosy, tena tsy possible ao amin'ny Jesosy zany zavatra izany. Ary zay tsika nefa tsy tanteraka. Fatatsika zany amin'ny maha-olombelona nofo amandratsika tsy tanteraka. Ny fanahy ratsiko, ny fahavalo, ny devoly, dia eo mandrakariva koa izy. Miambina koa izy, tahaka ny tanareo tahaka nyty hoe famaky izay eo apotitra ny hazo, miambina hikapa izay hazo tsy mamoa voaratsy ity, manana ny mission any koa ity ny fahavalo, ny devoly, miambina koa izy zay olona tsy miambina, zay olona tsy miorina ao anatin'izany fiainam-bavaka sy fiainana takian'Andriamanitra zany, azy alainy koa embenany fotsiny koa dia efa proa facile reto izy. Dia inona nefa fantatsika ny zavatra miandry amin'izany? Raha hanaraka an'izay, raha hisafidy an'izay lalana izay tsika, lalan'ny fahaverezana, dia fahaverezana mandrakizay zany no miandry atsika. Hanaraka an'ity Jesosy Kristy isitsika, hanomeny fotsika tena hatolotsika azy, hanjakany, ho avaoziny, ho dioviny, ho esoriny amintsika ny fahazaran-dratsy sy ny toetra ratsy atsika. Manaraka an'izany fitsipika omen'Andriamanitra atsika zany tsika, dia inona miandry atsika? Lay fiainana mandrakizay, fahasambarana mandrakizay, tsy misy fijaliana intsony any, tsy misy fahoriana, ary tanteraka ao anatin'izany ity teny izay nentin'ny mpaminany Isaia ity. Fa na ny zaza, inona lazainy, na ny zaza mena vava zao izy milalao eo amin'ny lavaka ny vipera, dia tsy hampaninina azy izany, tsy haratra, tsy hanina. Inona ny dikan'izany fonosiny izany? Efa manambara antsika sahady ilay fiainana rahatr'izay zany zavatra izany, ilay fiadanana mandrakizay.
tsy misy fahoriana intsony ihany, tsy misy aretina intsony ihany, tsy misy fanenjehana intsony ihany. Ary izay fanenjehana zay, tsareo tsara ny lecture quotidienne, lecture journalière, dans la Bible, la lecture de la Bible en 6 ans, ny épître à un Thessaloniciens et deux Thessaloniciens, zany no vakitsika nandritra ny herinandro. Inona ny fonosin'izany? Tsareo tsara fa i Paoly dia tena nankasitraka ny dera manokana ny reto Thessalonika reto, Thessaloniciana reto, noho ilay faharetana zay ananan'izy reto. Les Thessaloniciens, ils étaient vraiment modèles dans leur service. Ary tena noderain'i Paoly manokana izy reto. Satria nahoana ny aina ao anatin'ny fanenjehana mafy reto Thessaloniciana reto, nefa niorina izy, niorina tao anatin'izany finoanan'Andriamanitra izany izy. Ary tena nametraka ny fiainan'izy reto teo am-pelatanan'Andriamanitra. Na inona zany tena hoe en toute circonstance dia nanana an'izany toe-panahy takian'Andriamanitra izany reto Thessaloniciana reto. Manahoana ny toe-potsika ry havana, ny fombafomba fiainantsika manoloana an'izao tenin'Andriamanitra izao, mampandiny tenantsika izao. Ary tsarovy anefa fa manoloana an'izao hafatra fampibebahana, fitsarana miandry, fampiambenana antsika sady fampitandremana fa hisy ny fitsarana miandry, dia izao mbola manome fotoana antsika Andriamanitra handiniha antsika tena. Izany ny mahandriamanitra azy, mpamindra fo izy, tsy afaka hamindra fo amintsika nefa izy raha tsy mibebaka isika, raha tsy miverina manantona azy isika, mitalaho mandohalika eo am-pototry ny azo fijaliana, mangataka an'izany famelan-keloka izany. Araka ilay définition teo, regret douloureux. Zany ny atao hoe repentance. Raha nandeha ny anatsimo ny lalantsika hatramin'izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay ny anatsimo nataontsika izay, mianavaratra tanteraka isika zany, changement radical zany. Averimberin'ny théologiana moa zany changement de paradigme. Ny fiainanao manontolo io en détail, tena en détail, tena hoe jeren'Andriamanitra ohatrany hoe amin'ny lopo eo zany tsika, dia rehefa manaiky isika ny fotsika torotoro, manenina isika noho ny fahotantsika noho zany toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany, dia iny amboariny tsikelikely, tefeny ao anatin'ny inona, amin'ny alalan'ny teniny. Zany ny antony ianotsika toroteny, ary tsy hoe toroteny aty am-piangonana isan-kalahady ihany, ao anivon'ny tokantrano ao dia henonao, io no fisoronana masina, manana didy amin'izany isika ray aman-dreny ao anivon'ny tokantrano, mananjanaka isika inona ny zavatra tokony ataontsika manoloana an'ireo zanakitsika ireo. Ireo zanakitsika ireo dia mandeha surtout ny fiainantsika aty andafy, ny rythme quotidien sika, mifoha maraina, mikarakara ny sakafony ankizy, manomana an'ireo zaza ireo, dia alefa mianatra ny zaza dia any izy na ny sakafo atoandro any amin'ny cantine, hariva indray vao mihona. Zany hoe tsareo tsara fotoana lava be no tsy ahitantsika an'ireo zanakitsika ireo, tsy ho ambany masontsika ireo zaza ireo. Donc mihaino, manana sofiny ireo zaza ireo, manana maso izy, mandinika izy. Rehefa tsy isika ray aman-dreny ao anivon'ny tokantrano no hampianatra ny zanakitsika mikasika an'izany Jesosy izany, mikasika an'izany famonjena lehibe vitan'i Jesosy izany, dia ny any ivelany no hampianatra azy zavatra contraire an'izany zavatra zany. Tsy afaka limitentsika zany, tsy manana maimizy amin'izany isika. Fa nefa inona adiditsika ray aman-dreny, izay ilay ilaina n'ilay fiainam-bavaka. Ireo zanakitsika ireo entintsika mbavaka isan'andro isakan'izay mahatsiaro tsika any amin'ny toeram-piasantsika any, mivavaka manokana fotoana, mivavaka koa tsy ianao tandremo. Ny fariseo eto nahazo mafy mihitsy ny fariseo teto, satria reto fariseo reto dia mieritreritra ny tenany izy fa tena mety zato isan-jato ny ataony
ary izy zareo rery ihany no marina nefa inona fitsarana mahery vaika zany teny tonga dia voarain'reto nahazo an'reto fariseo reto dia zany rihavana tena mila ao anatin'izao indrindra ao anatin'izao fotoanany advento izao tena hosaintsaintsika ao anivon'ny tokantranontsika ao zany fiambenana izany fibebahana zany ampianaritsika ny zanakitsika hibebaka koa satria na dia zaza ary ireo dia mpanota zany ny antony anaovana batisa voakely teraka ny zaza dia atao batisa satria zaza ny torotoroana tamin'ny alalan'ny fahotany ireo ary ao anatin'iny batisa iny no andraisan'ny famelan-keloka andraisany an'ilay identité mahazanaka Andriamanitra azy jereo tsara voateraka ny zaza any amin'ny maternité zao dia ao anatin'iny 3 premier jour ny naissance an'iny mena fotoantsika ray aman-dreny manao ny déclaration any amin'ny mairie soratana ao anatin'ny bokim-pianakaviana ny zaza zanaky ranona sy ranona dia ohatran'izay ihany ty batisa ataontsika ity raha mbola tsy tonga ao amin'izany batisa zany ny zanakitsika tsy manana n'ilay identité mahazanaka Andriamanitra azy izy zany mahazava-dehibe ny batisa rihavana ary tsy atao kilalao koa ny batisa averiko indroa io na intelo io na impito ary io satria isaky ny mibebaka dia ataoko anao batisa tsy izay no zavatra takian'Andriamanitra ary etitsika maraparana anazy dia zao mbola mampisaotra an'Andriamanitra koa fa anio zany dia mbola omen'Andriamanitra tombony manokana ny chorale eto amintsika eto amin'ny anivon'ny fiangonana misaotra an'Andriamanitra sika no nanomezan'Andriamanitra izany fikambanana masina izany antoko mpihira izay efa taona maro no nijoroany zany ary maromaro ihany izy raha tsy diso misy 970 ny isan'ny membre ao anatin'izany chorale izany raha azontsika lazaina zany mety efa pratiquement le quart mety atsasany mihitsy ara zany ny membre actif atao amin'ny fiangonana zany inona no zavatra azo lazaina ho an'ny chorale ary anisan'ny teny faneva zay ny fidiny izy ireo ary tena mifandray indrindra amin'izao toriteny izao mahagaga ny asan'ny fanahy masina vakiko aminareo eto ny teny faneva zay nosafidiny izay hitantsika ao amin'ny bokyny Isaia ihany toko 12 andin'ny 15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mankalazany Jehova fa asa lehibe no nataony ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany mankalazany Jehova fa asa lehibe no nataony inona moa zany asa lehibe nataony Jehova zany dia ity famonjena nataony ity vita ny famonjena ary mankalaza azy isika manome voninahitra azy isika noho izany famonjena zany no iderahantsika azy satria jereo ny fanavotany an'ireto zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta andevo nandritry ny 400 taona navoakany tamin'ny alalan'i Mosesy inona koa tsika izay mbola novonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika izay tonga teo amin'ny hazo fijaliana nanolotra ny ainy hisolo ny helokontsika zany no asa lehibe nataonyity Jehova ty ary zany no toriana ao anivon'izany sampana chorale izany tsarovy anefa ry membre ny chorale tsirairay avy fa asa masina tena masina io asa ataonareo io fiderana izany satria asan'Andriamanitra dia mankasitraka indrindra izany asa fiderana izany ary ao anatin'izany fiderana ataon'ny chorale izany dia misy fitoriana filazantsara ny atao anatin'izany dia raha atodika atsika amin'ity toriteny ity zany dia zao misy fitoriana fibebahana koa avy ao anatin'izany fiderana ataon'ny chorale izany adidin'ny chorale no manao an'izany fitoriana izany misy fiainam-bavaka avy ao anatin'izany tsy maintsy sy manana an'izany fiainam-bavaka izany ny chorale nefa dia zao ry havana inona ny mahasampana azy atao anatin'ny fiangonana dia zao ary isaorantsika ny tompo fa manana an'izany sampana izany sika dia zao ary mbola omeny azao alahady manokana zao hitondrana azy ireo am-bavaka indrindra
manana anjara manana lahady manokana ny koralia mba hiarahantsika fiangonana zao hitrotro ambavaka azy ireo satria tsy mora koa ny asa miandry azy ireo izay atrehiny ao anatin'izany adidy zany sampana koralia izany tsy mora izany satria asan'Andriamanitra zay ry havana azy adino rehefa tsika zay misafidy asa tsy asan'Andriamanitra tahaka ny moramora ny anaovana an'io asa io fa vao io ny foa tsika ny safidy hanao an'ity asan'Andriamanitra ity misy ny sakatsakana maro samihafa mety ho sakanao anatin'izany mety ao anivon'ny tokantrano tsy mandeha mihira any amin'izany koralia zany sanatrian'izany mety mino fa tsisy an'izany ato amin'ny koralia mafia eto Aix-Marseille fa misy membre na koralia amina fiangonana miainan'izany sakanana tsy manao an'izany ianao tsy mihira nefa anisany manana antso ilay olona hanao an'izany asa fitorinan-kira izany dia izany ry havana ilay izy hoe aza hadino fa asan'Andriamanitra aloha io voalohany indrindra ary mila mametra-panontaniana foana isika amin'ny alalan'ny hira ataontsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve izany fiderana ataontsika izany ary ankasitrahany ve izany manome voninahitra azy ve izany fiderana izany dia mampahery anareo manokana fa dia anio zany dia nitrotro ambavaka anareo manokana ny fiangonana ary ny tompo hanafy hery anareo hatrany hanefanareo izany adidy masina izany dia amaranantsika azy dia apetraka atsika zany eto ny fanontaniana hoe fo manao ahoana re no entitsika andraisantsika n'izany tompo mpamonjy antsika izany manao ahoana ny fiomanantsika ara-panahy ao anatin'izany ho avy ny krismasy fantatsika ve inona moa ny zavatra tena ankalazaintsika ao anatin'izany krismasy izany aza dino fa isika aloha kristianina aloha isika voalohany indrindra izany hoe fotoana fankalazana kristianina zany ny krismasy ho atsika sa ve fanomanana tena ny ara-materialy sy ny fombafomba ihany tsisy marantsiny hoe manomana sakafo zao no menuako amin'ny Noël dia zao ny akanjo anaovako sy ohatran'izany fa zay ataovy hanome voninahitra an'Andriamanitra ataovy ao anatin'ny tena fotorotoro tena Jesosy ve no ho olona hanjaka ho teraka ao am-poko amin'izany krismasy izany fanavaozam-po zany fanavaozam-panahy ny fiainana havaozana mifanaraka ao anatin'izany io ny tokantrano havaozana ao anatin'izany mifamela heloka misy fiadanam-po ve misy fiadanam-panahy ve ao anivon'ny tokantrano izay misy anao ary amin'izay toerana rehetra andehananao mizara izany fiadanana izany ve isika izany mission atsika tsirairay avy tahaka an'ity mission nomena ny Jaona mpanao batisa izay ambassadeur-ny Kristy izy précurseur du Christ ny Jaona mpanao batisa izy no nampiomana ho avy satria vao avy nitory an'ity teny fampibebahan'ity izy tonga Jesosy natao batisa tao amin'ny onon'ny Jordana dia engany ery havana mba ho ao anatin'izany fo torotoro fo mandiny tena fo manaiky ho avaozan'Andriamanitra zany no entitsika miandry an'ity miaina ao anatin'ity fotoanany advento ity dia mba tsy hisy diso anjara isika amin'izany fiainana mandrakizay izany fa rehefa tonga Jesosy any amin'ny raha ny lanitra dia tena ho anisan'ilay voafidy isika hahazo ilay satro-boninahitra ny fiainana mandrakizay hiaina ao anatin'izany fiadanana pe éternel izany ry havana miandry atsika zavatra tsara ary azo antoka izany zavatra izany fa tsy anganongano na honohono fa izany tompoko ny miandry atsika amin'izao izany no antony rahantsika miombom-bavaka tsy tapaka raha misy ketraka misy tsy salama manodidina atsika ao anivon'ny tokantranontsika namatsika fantatsika adiditsika no mitrotro an'izany ambavaka izay mbola tsy mahafantatra an'io Jesosy io toritsika amin'ny alalan'ny hira aza dino ny rôle n'izany koralia zany misy olona tsy mbola tsy resy lahatra kory izy manatrika fotoam-bavaka eo izy fa amin'ny alalan'ny hiran'ny koralia izy maheno
mibebaka iny io, misy olona mibebaka ao anatin'izany, aza dino zany aza hamaivanina mihitsiny rôle sy mission zany chorale izany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Thank
Ny olona voavela heloka riavana dia asahy manambara ampahabe maso ny finoany, koa iarahantsika manonona eo mpitsanganana izao ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray tsotsoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Marie Virginy, nijaly ka Pontiopilat, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kafanan'Andriamanitra ray tsotsoa, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiondronan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny filazahana-draran'ny fiangonana isika riavana, koa mangataka ny tompon'andraikitra anambara izany raharaham-piangonana izany amintsika. Dia mbola hafaliana trano ry havana no hiarabanantsika amin'izao alahady fa 4 volana desambra izao, alahady faharoa ihany koa amin'ny advento, ary alahady natokana hitondrana mbavaka manokana ny antoko-pira Amafy. Miarahaba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao ny fanompo-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra maro isan-karazany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia misaotra an'Andriamatoa Serge Ratiananahary sy Ramatoa Hanitra Randriamanantena isika nitarika antsika tamin'izao fotoam-pivavahana izao. Dia misaotra ihany koa ny pasteur Deranirina Obiarvony Radomahafaly izay nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika androany. Dia misaotra koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Dia pasteur Deranirina Radomahafaly moa zany dia mpitandrina izay voatendry ho stagiaire eto amintsika. Mangataka ny pasteur sy nareo efa mianaka hijoro manoloana ity. Hovakiana amintsika mianakavy ny taratasy voaray avy amin'ny révérend docteur Cèdre Asondraibe, mpitandrina synodaly filohan'ny FPMA, ary koa pasteur Élisier Andriamiandra filohan'ny voamera ny fanompoana izay nandefa taratasy tamintsika tamin'ny fahenina ny volan'ny oktobra lasa teo. Ho an'ny filoha sy ny komity ny tafo FPMA Marseille, ho an'ny filoha sy ny komity ny Fatsatsy, antony fanendrena mpitandrina mpiofana. Manampy ny taratasy fanendrena izay efa nalefa tany amin'ny faritany Atsimo Atsinanana ny 27 ny volana septambra, nanendrena ho mpitandrina mpiofana Andramatoa Deranirina Obiarvony Radomahafaly ary ho mpitandrina mpiahy an'ny pasteur Jeannot Randrenandrasana dia indro mametraka azy ireo koa aminareo izahay. Mba alavorary ny fanatanterahana izany fiofanana eo anivon'ny faritany Atsimo Atsinanana izany, dia mangataka ny tafo FPMA ex Marseille sy pasteur Jeannot Randrenandrasana mba handray am-tanana ny fianara-draharaha Andramatoa Deranirina Obiarvony Radomahafaly. Noho izany avy amin'ny tafo voalaza eto amin'ny FPMA ex Marseille no iangiany ny fanorahana azy any amin'ireo fiangonana rehetra iofanany araka izay fandaminana amin'ny mpitandrina mpiahy. Mitondra nareo ambavaka izahay
fa Andriamanitra atanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra eo amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina 4:7-20. Mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'ilay tiantsika, amin'ny anaran'ny Profoibe sy ny vomiheran'ny fanompoana eto amin'ny FPMA. Dia ndreto ary tompoko lahy sy tompoko vavy manoloana antsika mianakavy izy dimy mianaka izay fianakavian-dra matoa pastera Teranirina Obiarivony Rato Mahafaly izay mianatra rà eto amin'ny Tafo Aix-Marseille. Dia ampifaliana no andraisantsika izany fahasoavana lehibe izany andraisantsika n'izy dimy mianaka. Dia faly mandray anareo izay rehetra eto amin'ny Tafo FPMA Marseille ho totosa soma tsara ny fianaratra rà eto amin'ny Tafo. Izay dia faly mandray anareo dia mahireza indrindra amin'ny asa izay nandrany tompo anareo tompoko. Dia misaotra tompoko. Mbola misy ny fotoana maro ifanakalozana sy arantsika rehetra dia atolotra anareo androany izareo mianakavy. Mbola ho be ny fotoana iarahantsika. Raha misy amintsika ry havana no sambany vao tonga eto amin'ny Tafo Aix-Marseille manatrika izao fanompiovana izao dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia faly mandray anao ny fiangonana, faly miarabanao ihany koa tonga soa eto dia fifaliana mandrakariva ny mandray anao eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao izay raitsika iombonana, izy no mampiatrano antsika androany. Dia tonga soa tompoko, miara-paly izahay mandray anao, dia ilay raitsika, ilay Andriamanitra raitsika izay nitantana andianao tonga teto ania, dia izy no mbola omba sy tantana anao hatrany ary atotosa izay fikasana tsara rehetra ao anatinao. Dia raha sitrakao rehefa vita izao fanompiovana izao dia izy ao amin'ny ekipa accueil anantona anao handray ny coordonnée mba ahafahana mifanerasera. Misaotra tompoko. Ny mpitandrina Janora Andrianandrasana moa dia mandalo tsy fahasalamana izy amin'izao fotoana izao, ka izay ny tsy ahitantsika azy mianakavy kely miaraka mivavaka amintsika eto dia en arrêt maladie izy hatramin'ny 7 volana Desambra. Aoka samy mitondra azy ireo am-bavaka isika. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny 10 sasany isaky ny alahady ary misy ihany koa ny fampitana izany fanompiovana izany amin'ny alalan'ny Zoom, ny YouTube ary koa ny Facebook. Ny étude biblique Pazapa Bible dia isaky ny zoma hariva amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 7 ora sy sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Ny famerenan-kirany Amafi kosa dia isaky ny asabotsy hariva amin'ny 3 ora, isaky ny alahady maraina amin'ny 10 ora latsaka fefany ary ny alahady aorian'ny fanompom-pivavahana. Ny asa fanatsarana ny fiangonana kosa dia isaky ny asabotsy amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 4 ora. Ny fotoam-bavaka izay iarahana amin'ny sampana fifoazana ary iarahan'ny asa sy fampaherezana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 10 ora. Ny sekoly alahady sy ny katekômena isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora. Ny SAP KNPL isaky ny alarobia hariva amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 ora alina. Ny groupe AC no dia koadina miasa mandritra ny volana Desambra ary ny 12 volana Desambra dia atokana ho alahady ny fitandremana ka ny diakona rehetra no mandray anjara amin'ny liturgia ary manadio ny trano fiangonana ny asabotsy. Ny 12 volana Desambra kosa dia arbre de Noël izay tanterahan'ny sekoly alahady dia izy ireo ihany koa manantanteraka ny fanadiovana ny asabotsy.
Ireto avy ary ny daty tsara ho tadidy. Ny faraika amby folo volana desambra zany araka ny voalaza teo aladin'ny asa fitandremana izay natokantsika hitondranam-bavaka ny asa fitandremana sy ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy. Ny loha-hevitra izay ompanan'izany dia toy izao: tsarovo ny mpitondranareo izay efa nitory ny ten'Andriamanitra taminareo araka ny Hebreo 7:7. Dia toy izao ary ny fandamindintsika ho amin'izany. Aorian'ny fanompoam-pivavahana dia izy ny fiaraha-misakafo izay iarahantsika fiangonana manontolo amin'ny mpitandrina mianakavy. Ao amin'ny salle des fêtes no anatanterahana an'izany. Ka izy zany ny mail sy ny WhatsApp izay misy ny lien ahafahantsika misoratra anarana ho aparitaka amintsika izany. Ary ao anatin'izany ihany koa no hisafidianana ny laoka izay hoentina izay hoentintsika tsirairay avy. Dia iangaviana zany mba samy hijery sy hameno ny tableau mifandraika amin'izany. Ary raha sendraka tsy maharay an'izay email na message eo amin'ny WhatsApp izay isika dia afaka miantso ny FLO na ny BRAO. Amin'ny mandritra ny herinandro iny zany no haraisantsika an'izay satria amin'ny alahady izao izay aladin'ny fitandremana izay. Vaovao avy amin'ny sampana ny sekoly alahady. Les dates de répétition de Noël sont les suivantes: le 10 décembre de 9h à 11h, le 17 décembre de 15h à 17h. Avy amin'ny STK, à tous les jeunes de l'Église, c'est avec une immense joie que nous vous convions au ST Christmas le vendredi 16 décembre à 18h30 à l'église. Au programme, passez un moment fraternel et de louange autour d'une raclette partie, accompagnée d'un petit échange de cadeaux d'une valeur d'environ 10 €. Veuillez vous rapprocher du bureau STK pour plus de précisions concernant l'organisation. Sampana Zavamanenu. Les musiciens sont invités à la réunion préparation de Noël et atelier les samedis 10 et 17 décembre de 14h30 à 17h. Avy amin'ny Amafi, ny atokopira Amafi dia voasa handray anjara hira any amin'ny EPUDF Martigues ny 10 volana desambra ao avy izao manomboka amin'ny 9 ora. Aoka hitondram-bavaka sy fanotrona amin'izy ireo isika izay afaka amin'izany. Mbola avy amin'ny Amafi, hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny firanao ary iderazy amin'ny fisaorana salamo 720-730. Izany hiran'ny mpanao salamo izany no entin'ny sampana Amafi isaorana antsika tsirairay avy amin'ny hetsika nataontsika ny sabotsy 3 desambra 2024. Andriamanitra manan-kare-pahasoavana no hanonitra arivo eny ny laninareo, hamaly ny vavaka nasandratrareo, hanavao ny hery laninareo ary hitsimbona sy ombanareo hatrany amin'izay ataonareo rehetra. Misaotra ny fiangonana sy ny mpiandraikitra noho ny fanotronana, fanomezan-tanana, fanampiana tamin'ny lafiny rehetra. Ary mahatsiaro am-bavaka ihany koa ny mpitandrina ray aman-dreny mba hitombo fahasalamana ho feno hery sy tanjaka ary ny fitahiany tompo. Antso fivorim-be. Antsoina isika mpikambana Amafi hamonjy ny fivorim-be izay ataony 20 janoary 2024 amin'ny 5 sasany ariva eto amin'ny fiangonana Vialara. Izany no atao dia hanapahana ny candidature Kelny 2024 amin'ny alalan'ny Assemblée Générale ka ahafahana miroso amin'ny dingana manaraka. Dia aoka samy hitondram-bavaka izany fotoana izany fa anisan'ny asa lehibe izay miandry antsika izany. Avy amin'ny SVK, solotena avy amin'ny SVK dia mangataka fitenenana aorian'izao filazan-draharaha izao. Filazana manjoa. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay Ramino Arvony Ralisy Malala Eleonore dia nodimandry ny alakamisy fa 24 volana novambra
roapolo sy 2 rehefa nivahiny 37 taona teto an-tany. Hoy ny zanany, ny zavikeliny, ny zafiafiny, ny ray tampo aminy, ranaivo Monique sy ny zanaka amanjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana moa dia efa nitanterahina tany an-tanindrazana ny alatsinainy 27 volana novambra. Ny fampaherezana sy fitondrana-bavaka ny fianakaviana kosa dia ho tanterahana aorian'izao filazandrara zao. Dia toy izao indray ary ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny 20 ny volana desambra 2020 sy 2020. Ny rakitra 554,80 €, ezaka-trano 283,20 €, panier connecté 230 €, ny voaloham-bokatra 180 €, ary ny fiaraha-manome izay ezika fiaraha-manome ho an'ny faritany dia nahavitatsika nanangona 434 €. Ny ekipe finance dia vonina hatrany andray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolotsika etsy aoriana, ary ny ao amin'ny ekipa finance ihany koa dia andray fitenenana aorian'izao filazan-drara izao. Ka toy izao zany ny fandaminantsika izy ny fandraisana anjarany avy eo amin'ny solotenan'ny SVK dia avy eo ny ekipa finance dia aorian'izay tsika manantanteraka ny fampaherezana ny fianakaviana izay manamanjo. Ny banque alimentaire koa dia ampatsahivina fa misokatra trano ho antsika izay mila fanampiana. Zany dia hitantsika ao amin'ny salikate ary raisina tanandroro izay maniry hanohana izany banque alimentaire izany. Izay indray ary ry havana ny asa miandry eto amin'ny tafontsika dia mampahery antsika mandrakariva ary raha herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho azy irery aneny voninahitra. Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitray, ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Eny, ny asan'ny tananay ampitoero izy. Salamo 7:17. Faly miarabantsika rehetra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana dia tianay mampafantatra anareo fa feno 30 taona ny sampana SVK amin'ny taona 2023. Anamarika izany intelo mintona izahay ka ny alahady 15 janvier dia ny fandokafana ny taonjobily. Ny volana juin dia ny vony fankalazana ary ny volana oktobra dia ny famaranana. Mbola ho lazaina amintsika aoriana ny andinidininy fahasami mitondram-bavaka ny fotoana rehetra. Dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra, dia misaotra indrindra nahitra ny eny. Dia mbola mamerina ny arahaba antsika mpianakavin'ny finoana tompoko ny ekipa finance. Nataon'i David, misaorany Jehovah ry tompo, misaorany tompo ry fanahigo, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany tompo ry fanahigo, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Izany teny izany tompoko no isaorana antsika rehetra mpianakavin'ny finoana na totosa ny adidy sy ny rakitra hoenti-manana ampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika. Mariana fa ny kaonty izay atolotra ianareo eto dia kaonty vonjemaika ihany satria mila ny fankatoavan'ny mpanamarom-bola. Ka toy izao ary ny kaonty ny deuxième trimestre izay no tsinjarainay ny détail zany tsy ho tanisaintsika eto
fa ny résultat kosa dia 7101,41 ary toy izao kosa ny vokatra tamin'ny 3e trimestre. Ny 3e trimestre dia nahazahoantsika vokatra moins 2636,38. Ny anton'izany dia tao amin'ny mois de juillet no niala ny redevance izay voamarika eo 8 000 € et quelques izy io, dia izay nahatonga antsika latsaka zany ny vokatra, satria koa azontsika marihana fa rehefa mois de juillet sy août amin'ny été zany dia vitsy dia vitsy isika no tonga ato miara-mivavaka, dia noho izany vitsy dia vitsy kely dia kely koa ny vokatra ny rakitra, ka izany no mahatonga ny résultat ou moins satria ny dépense zany betsaka ny recette kely dia mazava ho azy fa moins ny résultat atsika, fa ho hitantsika eo ny vokatritsika faran'ny taona fa dia izay arany no azonay équipe finance atolotra anareo ny compte jusqu'au 30 septembre 2022. Dia misaotra n'Andriamanitra indrindra isika no izay rehetra vita sy mbola ho tanterahintsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, misaotra tompoko. Eto kosa dia ny toe-bolan'ny ezaka-trano no resahantsika miara-batsika rehetra amin'izao maraina izao. Ny toe-bolan'ny ezaka-trano tsy ho resahako detay koa ilay izy aman-dehibe ny fotoana, fa teboka telo no tiako resahany eto. Ny teboka voalohany zany dia ny solde au 30 septembre au 2022 dia mahatratra 77 858 quelques euros. C'est un solde au 30 septembre 2022. J'ai sorana antsika, sorana n'Andriamanitra koa nanantsika an'izany solde izany. Teboka faharoa eo amin'ny dépense, raha mijery ny dépense tsika dia kely ny dépense 200, 300, 400. Tsy dia betsaka zany ny dépense tamin'ity taon'ity. Inona ny antony? Dia misy antony anaky roa sa telo zany no teneniko. Ny voalohany dia be dia be zany no nafindrantsika zany amin'ny fonction'ny fiangonana, ny électricité, io redevance, sisa. Dia ny ena ny dépense. Ny faharoan'izay dia ireo manao ny ezaky ny trano izay manao asa maimai-poana, mahafofotoana, main d'œuvre zany dia tena tsy tsisy main d'œuvre mihitsy tsika, fa dia tena manokatra fotoana izy ireo manao an'izany travaux isaky ny sabotsy zany. Tsy izany fa ny rina, sefo ny rina moa zany ny fihetsoko azy, dia ny rina zafi-matratra, ioby, imamy, ifidy, iary koa, dia misaotra anareo amin'ny zavatra ataonareo isaky ny sabotsy. Ny fahatelo farany, ny teboka fahatelo mamora ny dépense koa dia ny fanaovana sakafo ny diakona, ny fanaovana sakafo amin'ireo mpanao trano isaky ny sabotsy ireo. Izay tolotra nataon'ny présidente Kajy, isorana ny présidente Kajy zany, nanao ny tolotra hoe ny diakona ny fandimby nanao sakafo. Dia izay zany nanisany nampiana sakafo satria ny diakona koa nanao ny fandimby nanao sakafo, dia ny ena ny dépense isorana ny présidente Kajy sy ny diakona rehetrarehetra. Dia misaotra tsika zany indray manontany mihitsy zany hoe maninona moa raha tsy faharombonantsika mihitsy sakafo ny mpanao trano io, tsika fiangonana, satria atsika fiangonana tsika misy fianakaviana firy tsika sabotsy 40 sabotsy anatin'ny herintaona. Za zany nga manao 7 janvier sabotsy 2023 any amin'ny 2026 zany vao manao indray raha hifaharombonantsika ny sakafo ireo mpanao trano eo. Dia izay zany nakelin'ny dépense.
Ny fahatelo teboka farany dia tiako tsindriana mafy eto zany dia ny souscription. Raha mijery ny souscription io tsika dia miena isa manomboka miena misy 1000 izy io 1200 1000 latsaka nefa io souscription io hatreto no entintsika andoavana an'le prêt. Le prêt nefa raha mijery tsika 1331,06 zany hoe efa manomboka zany tsika efa tsy ampy le souscription dia mako am'le 67 000 ao am'le vola ieritreto anaovana tany zany angalana an'le sosy andoavana an'le prêt izay tsy dia mety loatra ny fitantanana raha izay le izy. Raha maka ao am'le 67 000 ny andoavana an'le prêt zany dia tsy dia tsara loatra ny fitantanana an'le izy fa tokony souscription zany no ezahantsika andoavana an'le prêt. Dia izay no anentanana antsika zany zay mbola sy nandray ny anjara vikany entanana zany mba raha mahavita noho ny souscription satria efa betsaka nefa nanao nanomboka 2019 io dia nisy nefa nanao foana hatramin'izay tsy mbola eo misy no nefa niala izay tsy omena tsy fa nahavita ny anjarany izy fa zany dia misy zay mbola zay tsy navita ny anjara vikany dia anentanana antsika zany no anao. Miala itsika à la base moa zany 50 € fa afaka manao 20, 30 raha jevanareo souscription misy 30, 40, misy 50, misy 100 ihany koa fa rehefa équilibrena le zany dia tokony ho tratratsika 1331 le prêt io zay no ezahantsika no anenjehana an'le prêt zany dia manentana antsika tsirairay amin'ny taona maro iny hanao ny souscription. Dia ny teny amarananay azy dia ilay miteny eo amin'ny Korinthianina 2 toko 5:10 andininy 5:20 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrak'iva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia hoan'Andriamanitra ihany ny voninahitra ary tononona ho antsika kosa ny fiadanan'ny tompo izay fiadanana ara-posy ara-tsaina. Amen. Mamerina ny arabantsika amin'ny anaran'ny tompo araka ny nolazaina teo ry havana dia anio ny fiangonana no anatanteraka ny famangina ny fianakaviana izay ny tompo-ahoriana ka mangataka azy ireo androso ety aloha ary mangataka koa ireo mpiara-miasa rehetra mba hiakatra ety aloha ny komity sy ny birao am-piangonana. Mandritra izany dia rahantsika manao ny hira fa 8:26. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Ry fianakaviana malala ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe
amin'ny famindramany ny rahavavy ray aman-dreny anabavy tompoko vavy Ralisy Malala Eleonora izay natson'ny rainody any aminy ary isaorana ny tompo satria tanteraka soamatsara ny adidy farany izay natao azo nataon'ny fianakaviana tany an-tanindrazana mijoro etona ry izy menakavy ny fianakaviana amin'izao fotoan'izao manatanteraka ny adidiny tsy adidy fiadidy fotsiny fa amin'ny maha-kristianina antsika dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miaraha ory amin'izay ory ary miaraha mifaly amin'izay mifaly. Ny tenin'Andriamanitra ampaherezana anareo zany anareo dia manao hoe mahereza sy matanjaka aza matahotra na manahy azy fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy. Zany ry havana no teny entina ampahery anareo ampitraka satria amin'ny maha-olombelona antsika dia mafy ny fisarahana nefa isika kristiana dia manana ny fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tenany maty ary manantena ny iona any amin'ny fonenana mandrakizay izay fanamboarin'ny tompon-dalana ihany ny an'ny tompoko vavy fa tsika rehetra dia samoany avokoa ka dia mahereza ary mitraka mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka izao fotoan'izao. Mbola iray vavaka sika tompoko. Eny ry Jesosy tompo tianay, misaotra anao zahay satria ianao no mampianatra anay izany misaora amin'ny zavatra rehetra. Ndreto tompo ny fianakavianay, havanay, malalanay izay dona mpahoriana. Mafy tokoa Jesosy zany fisarahana eto an-tany izany nefa lalana tsy maintsy lalovanay izany ho ianao mba azonay mandova ny fiainana mandrakizay miaraka ao aminao. Ianao Jesosy no hameno ny banga rehetra ao amin'ny fiainan'izy ireo satria ianao no Andriamanitra mpiahy azy ireo, tsy afoy na asaraka azy ireo ianao tompo ary hamelombelona indray ny fanantenana ao anatin'ny fon'izy ireo ny amin'izany fifaliana miara-paly ao aminao amin'ny fiainana rahatra izay izany ary mba hahaizanay rehetra izao koa Jesosy izao fotoana izao hampandiny tenanay, hahaizanay miambina satria dia tsy maintsy handalo amin'izany avokoa izahay nefa tsy maintsy manana ny toe-panahy mendrika eo anatrehanao izahay. Ampianaro mandrakariva izahay tompo ary hazony mafy ao aminao, hazony amin'ny finonanao ary ireto hava malalana ireto Jesosy dia petraka feno ampelantananao ny fiainan'izy ireo izay fantatrao fa mahasoa azy ireo tompo ho tanterahinao ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amen. Manarak'izany ry izy menakavy araka ny fomba malagasy tsy tazemara tsara mifanaraka tsara amin'ny finotsika kristianina dia misy fodranomaso atolotry ny fiangonana sy fianakaviana fonona amin'izany kely dia kely fa dia raiso amin'ny feny fitiavana tompo. Ho amaranantsika izao fotoam-pamangina izao dia rahantsika manao ny hira varim-varim-positeo ny andininy faharoa. Unity.
dia aza misosoka alahelo sy ny tompoko dia ho lasan'izay ny lasa rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany misaotra tompoko afaka mipetraka fiangonana tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahանtsika ny rakitra isika izao ry havana koa eo am-panatanterahana izany no anaovantsika ny laharan-kira fa 900 tsarovy ry havana fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Fanolorana ny rakitra dia ataontsika ny laharan-kira fa 270 andininy fa 5 tsy iraina ny famerenana ary faranantsika amin'ny amenina izany. Mipetraka ny fiangonana.
dia efa mifaraparana ny fotoanantsika ariavana airoso amin'ny vavakatrano isika avy eo dia sisy amin'ny fisaorana sy ny fangatahana miangavy ireo tomponanjara anatiny ety aloha. Nous prions. Notre bon et tendre Père Céleste, merci parce qu'aujourd'hui tu nous permets encore de nous réunir ici dans ta sainte maison. Merci Seigneur pour l'obtention de cette Église parce que tu as pu accomplir ce vœu qui nous est cher à chacun ici. Seigneur, nous voulons encore remettre entre tes mains les travaux qui sont à accomplir dans notre Église. Que tu puisses nous donner des ouvriers pour accomplir tes travaux, que tu donnes à chacun un cœur ouvert et tendre. Seigneur, nous remettons aussi entre tes mains le reste du prêt qui est à rembourser, que ce prêt, Seigneur, suscite de nouveaux donateurs et que tu leur donnes un cœur qui soit disposé à t'honorer, à te craindre et à toujours agir pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Merci et c'est en ton saint nom que nous prions. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io fa tanteraka soamantsara zao fotoana izao. Misaotra noho ny tamin'ny famelan-keloka azonay taminao. Misaotra tamin'ny tenin'ny mpanomponao izay mampianatra anay teo ny andinianay tena sy tokony hibebahanay. Dia ampitoery lalandava ao anatinay izany teninao izany. Misaotra fa Andriamanitra manasoa ny fiainanay tokoa ianao, ary izany indrindra Tompo no mahatonga anay hitodika aminao. Ndreto indray izay mpanomponao, ndreto indray izay fiangonanao, mitondra ny hitahitanay tsirairay avy sy ny an'ny olona rehetra eo anatrehanao. Mivavaka izahay ho an'ity tafo FPMAX izay nametrahanao anay ity, mba tafio ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao mba hitombo fahamasinana eo aminao. Mivavaka izay ho an'ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana mba ho tahinao ary hiroborobo amin'ny asa fanomponanao, fa indrindra Tompo trotronay manokana aminao ankehitriny ny antoko-pira, tahio ny mpikambana tsirairay avy, ary ianao no anampy amin'ny ezaka rehetra sy ny fandarana rehetra izay voatanisa rehetrarehetra teo, anohana izany sampana izany amin'ny alalan'ny asa fitorinan-kiry ianao Tompo, ka mba ampiroborobo izany amin'ny fanjakanao ety tany. Dia mbola mangataka aminao ihany koa izay Tompo ny mba hanomezanao fankatiavana eo amin'ny sampana tsirairay avy, ka izay ezaka rehetra natao Andriamanitra dia tohananao hatrany ka ny voninahitra ao no aoka hiariary. Mivavaka izay ho an'i Madagasikara tany razanay izay ao anatin'ny fanitrana sy ny fahasairanana. Tompo tsy miafina aminao izany rehetrarehetra izany, ary izany indrindra no angatahanay aminao Jesosy io, mba vangino ny taninay ka ianao no amaza ireo rehetra olana sy fantrana sy tsy fisina sy fahaterena rehetra any, ka hanome fahendrena ny mpitondra tsirairay avy ianao, ary ny fiadananao no aoka hanjaka amin'ny tany
amin'ny tandrasanay. Tompo, tsy miafina aminao ny fitarainanay ary ny saintosaintonay rehetra dia eo anatrehanao mandrakariva. Apetrakay aminao izay rehetra marary, na an-trano izany na amin'ny hopitaly. Tsaronay indrindra ao anatin'izany fa tsy ao anatin'ny tsy fahasalamana ny mpitandrina anay, tsy eto aminay ankehitriny amin'izao fotoana izao. Ianao ilay dokotera ambonin'ny dokotera indrindra, ianao no angatahanay hanome hery sy tanjaka azy sy hanome fahasalamana azy mianakavy ka mba ho tafaferiny eto aminay indray. Nisy tamin'ireo namanay izay azo nidonam-pahoriana. Tompo, ny fanahinao masina izay mahay mampionina sy mahay mampahery mbola angatahanay indray hamafa ny ranomaso rehetra sy hanome finoana ny fianakaviana ray manontolo. Dia apetrakay aminao ny manodrery. Asehoy amin'izy ireny Tompo fa ny fitiavanao dia tsy misaraka ny mahantra, ny tsy misy taratasy. Ianao Andriamanitra dia Andriamanitra manan-kare-pahasoavana ka afaka mizary izany amin'ny tsirairay avy. Dia apetrakay aminao ny fiainanay, ny asa fanomponay satria avy aminao izany. Anao Tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo aminy. Mampianara anay hanolotra ny tenanay ho anao. Omeo anay ary ny fomatoky ny fitondranao izay azonay mahavoy vola mankarena sy finoana ary hery mba ny tanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsananao. Be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa ho ianao, ko mangataka amin'ny tompon'ny vokatra. Mangataka aminao izahay mba hanirahanao ny mpanomponao sahaza ho an'ny fiangonanao, mba tahio ireny ezaka ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao eny amin'ny rahony lanitra. Ary izany vavaka izany dia farananay amin'ilay vavaka mamindrindra izay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, ety atamy tahaka ny an-danitra, eo anay nisy misaza aminay, ary mamelana ny elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Raisa mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa ny an-dratsy, anao fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay. Amen. Eny ry havana, alohan'ny hanomezan'ny mpitandrina ray aman-dreny antsika ny hafatra sy ny tsodrano, dia misy hafatra kely atolotraonareo satria efa taratara ihany moa izao fotoana izao ka mety misy ny hanohanana. Ary ao anatin'izany dia ao ambany amin'ny salle de fety ao misy sambosa sy nemary lasary voatokana, mbola vo eo mihitsy ny nandrahoana. Ho antsika izay mety mily izany dia afaka midina ao amin'ny salle de fety tsika rehefa avy eo mividy an'izany vatsy izany ho an'izay tsy nahazo omaly indrindraindrindra. Izany rehetra izany dia isaorantsika ny tompo avokoa satria natokany amin'ny fotoana ny zavatra rehetra ho an'ny tsirairay avy. Misaotra azy indrindratsika tompoko. Dia omentsika ny ray aman-dreny mpitandrina zany ny hanomezany antsika ny tsodrano sy ny hafatra. Alohan'izay Amen.
fitadiavana malala. Izao no afatra omeny tompo antsika amin'ity anio ity, dia tsy inona moa fa dia nalaina tao amin'ny teny faneva ny antoko-pihira. Mankalaza ny Jehova fa asa lehibe no nataony, ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Raiso ny tsodrano izay omeny tompo antsika. Hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Manasan'ny korala anao ny anjara irany izay amaranantsika ny fotoana. Afaka mipetraka ny fiangonana.
dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika riavana fa totosa somatsara izao fotoam-pivavahana izay natokantsika androany zao hitondrana mibavaka ny antopihira. Kamaranantsika ny fotoam-pivavahana dia voninahitra tao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manonto. De bon dimanche daholo tokoa. Azadino le sakafo masaka atsy ambany miandry antsika.